zany rehefa miasa afaka manao asa double ianao sady manao fandaharana no metsena ohatran'izao ataoko zao aty Pasapito dia marque shop misy atsika aty amin'ny Stavana ohatra ka hoe te tsena dia tongava aty marque shop aty fa sady aty koa ny tournage misy ny fandaharana androany teneniko miaraka amin'ny Joan Blues Sandy izy zany dia zany rehefa miteny hainareo zany fanirany ary ao am-bavanareo foana zao ne. The Recording Sex Studio. Zazao célibataire farafotsiny sy nakatsy lera salasala zaho endeha anao mopera mamangataka torohevitra rse fa le mody voyagna tonga zo aty amin'ny fandaharana Stavana moa zay zao vao mijery dia efa fantatra na tonga dia hoe eo ambodin'ny télé Juminareo amin'ny andro amin'ny enin'ora ariva dia mety koa hoe jeudi 10h dia mety koa hoe vendredi 23h mety koa nefa hoe ato amin'ny page tonga dia fantatrareo angambany hoe miaraka amin'ny Joan Blues nareo sa tsy fantatrareo ve misy monko hitany Joan aloha salut ohatra ny fianarana salut Joan salama tompoko nenao moa zany Joan Blues sa mijanonatra eo amin'ny Joan ny fiantson'ny ao an-trano ana Joan fa artiste zany mampanakanto dia Joan Blues ny fiantsonana ty zany tianao etsoko anao zay tianao mety tao hoe rado zany rado ay miaraka amin'ny Joan Blues sika satria maartiste anao zany no avy teny anao ato anaty fandaharana Stavana PDB zao niranao misy efa mpanaraka ianao PDB fa misy koa zao hoe zany misy hira milay be dia avy eo hoe fantatrareo ve Joan Blues izy zany dia ampianona kely ny hirany ve ito dia izy le izy misy efa hira mandeha kely extrait anatin'ny émission dia tonga dia fantatrareo ve ho an'izay tsy mahafantatra moa man'izay efa mahafantatra dia fa io izy io fa antanitsika fanontaniana tonga dia atomboko ny fanontaniana andraso loha zay ara-paholy le fa sara za fa maika be miaraba ny teknisiana ny ambadika aloha dia tsika manjoy an'izao fandaharana izao manjoy an'izao fandaharana Stavana Joan Blues araka ny efa nyteneny mandresy teo atomboko amin'izay afaka atomboko amin'izay izakay ny anaranao feno firy taona na tsy mahadiso efa manambady aman-janaka ve ny anarako feno Razafson Lovatina Joan ny taona 12 taona ny tenako ankehitriny mbola tsy manambady mbola tsy miteraka mbola tsy miasa iny efa miasa misy taona fa mbola mianatra manao sociologie eny Akatso efa manana sipa efa manana tompona fofombady monko zany efa manana sipa manana ex-firy ex tsy voafaritry mazava mety eo amin'ny 3 mahery eo ina définition en ex aminao olona efa miaraka aminao taloha misy fepotona ve misy ka misy iny rehefa niaraka tiako tenena hoe ex ve zay mahatonga am'izay hoe tsy voafaritra mazava teo ve hoe satria misy hoe niaraka adiny ray niaraka heritaona sa hoe ny famaritako ny ex aloha olona efa nifampizara zavatra be aminao iny mety hoe ao anatin'ny herinandro ary ngenareo mety efa mifampizara zavatra be ataoko hoe eo amin'ny herinandro io zany raha fa mifampizara zavatra be dia considéreko ex eny hiditra amin'ny lafiny famoronana nanomboka oviny ianao ny tena hoe nihira zany sady tariko kely koa za fanontanianao zany namoronako lahatsoratra hoe texte tamin'ny taona 2014 tamin'izao mbola rapiny natao resaka nisy enfantslaine reny dia mpianatra collège dia zay natao taloha taty rehefa nandeha nefa ny fotoana taty amin'ny taona 2014 lasa nivadika indray zany lasa hitako kokoa zany hoe taty amina resaka zavatra iraina no
tena hitako hoe nety de tany zany tany amin'ny 4 sy 4 arivo 5 faraparany 5 sy 4 arivo zany tena izy de tany no nanomboka nitra studio nira sy ny ohatrohatrany ina tamin'izany ny hira voalohany indrindra fiainana mamiratra ny titran'izay hery zay somary nivokany izy zao sa hoe tsy navoaka le izy ka tsy navoaka fa archive any an-trano le izy de tsy navoaka fa mety mbola ho avoaka rehefa ao arina kely hoe fahatsaraina satria tamin'izany mbola zazazaza sy ny ohatr'izany de zay ina am'izay le fanapahan-kevitra teo amin'le avoakako am'izay ary zany ty tiako le izy de tsy tiako hoe hijanona ao ana rery fa tiako zaraina ny olona koa de zay ny fandehany teo zany vao tena hoe ahoana zany hoe natoko tena hoe avoakako ty ry ty sa hoe ahoana zany hoe avoakako am'izay ty hoe sa hoe anapa-kevitra hoe hiditra tontolo mozika ho lasa professionnel am'izay zany mbola mirahira zany zay le tena tiako anontany voalohany indrindra ta mbola kely de fa ohatrany hoe ti mahita artiste ohatrany hoe mimité artiste kely hoe ohatra zao rehefa mijery tele hoe tsara kosa zany de efa atao anatinao zany le nofinofo hoe teo artiste eo am'le famoahana le hira indray nisy hira teo amin'ny 2 na 3 de nampianonan'ny fianakaviana ny cousin cousine de zareo miteny hoe tsara zany de vao maika lasa mitombony hoe fasahina ndeha amoaka zavatra ohatr'izao na ohatr'izao de zay ny fandehany inona indray ny antony eo am'le rehefa mihaino hiranao ny akabeazana ozy ny akabeazana ohatra ny hira makarary fo be daholo indray zay le izy mitanjonao ve ampitomany olona sa hoe enao ny mitomany de ampitanao aman'olona le izy aloha ataoko angamba hoe zavatra iainan'ny akamaroan'ny olona indraindray sasatsasany reny zavatra reny de mety mora raisan'ny zareo kokoa le izy de zay par contre za manana hira be da be tsy miresaka fitiavana tsy miresaka ohatr'izay fa reny aloha zany ohatrany hoe isintomako ohatr'ohatr'izay mba hanarahan'ny olona kokoa ana izay vao miteny resaka sosialy resaka inégalité sociale ohatra sy ny ohatr'ohatr'izany ohatra ao azany teny mandresako zay ina zany ny azo amaritana ny gadokirana gadokira tsy voafaritry mazava iny tena be fa somary ohatrany hoe akoustika kokoa ngamba raha ohatra hoe ohatr'izay no zay ny tena à la base zay zany ny tena izy fa misy fotoana nefa manao afrobeat na ohatr'ohatr'izany de ohatr'ohatr'izay misy fotoana manaraka ny hoe rivotra kely ihany mba ho fanomezana fahafaham-po ho an'ny tanora amin'izao de misy fotoana manao mba hira ohatrany hoe mihetsika kely ohatra fa tsy voatery hoe sentimental be foana na hoe zavatra ohatr'ohatr'izany satria ianao mbola mianatra ozy ianao inona zany tanjonao arinao ho an'le fianarana sa ho an'ny hira zany hoe aka hiasa ianao après sa de mihirahira sa hoe tena hifototra amin'ny hira tena ataoko sady miasa ny mihira nefa afatarina le fanaranao sy le asa tianao atao ny asa tsy be da be arakarak'izay fitondrany ao ambony mety miovaova izy ohatrany taminay mbola kely hoe pilote ny tianay de miova le izy de tsy fantatra mihitsy de ohatrohatr'izay fa miezaka manao am'ilay foana zay angamba de apetraka amin'ny ao ambony hoe zao ny fandehany azo fatarina le fianaran'ny Jean Amplotsy efa nyteneniko teo manao sociologie ny akatso firy année 3e année za am'izao de zay mahatonga le ao anatiny le manao sociologie zany de zay ao anatin'le izy hoe resaka vie sociale sy ohatran'izay eny na mbola tsy natao sociologie aloha za de efa nomeny zanahary ana angamba le izy de zay no lasa de avy eo ny ampy an'le fianarana sociologie de ahafahanao manana vision maromaro hitondrana an'le mozika mbola be da be ny zavatra tiako tantaraina anaty mozika tsy resaka fitiavana fa mety hoe fanabeazana ihany koa ny tanora fa tsy voatery hoe makarary fo na hoe zavatra ohatr'ohatr'izany iza zao ny idole anao maleo ny idolako maleo na ny antony reny anisan'ny hoe zoko be tena hajaiko satria voalohany indrindra aloha zareo tsy lefin'ny fotoana ny mozikany tsy haiko ianareo na mahatsikaritra an'izany faharoa eo amin'ny lafin'ny fanoratana fahatelo ny fitendrena ny fahaefatra international ny maleo
de reny zany no idolako ary anisan'ny manajy zay angamany ie. Inona indray arany a niova tao aorianan'le hoe nanomboka fantatr'olona kely ianao? Ny zavatra niova ve ny fiainanao? Tsisy niova fa lasa fantatr'olona zay. Tiako tena ohatra hoe mbola mandeha bus. Tena mbola mandeha bus ny tenako. Mandeha bus a mety eny Ambatobe eny miaraka amin'ny kapa kely ohatrohatr'izany a tsisy niova fa ohatrohatr'izay. Fanontaniana farany alohan'ny hidirana vérité a. Misy hiranao tianao be ve? Ny hirako tiako indrindra tsy haiko ry mode voix activé sy ny tariny raha ho sarom-piara hiteny an'ity aho fa misy hirako hoe tara amikialy zay. Zay ny zavatra tena tiako indrindra ny antony de mampiaina zavatra samy manokana mihaino anazy na ny ho an'ny olona tena mpihaino mozika zany de mihitsy de mampihaino hoe ohatrany hoe tena nisy ohatrany hoe olona manofy ianao de ohatrany hoe tena nisy de vao maika azo kokoa sary an-tsaina zany. Za tsy miteny hoe tsy azo sary an-tsaina zay hira fa iny zany ohatrany hoe tena tiako a na ny arrangement a na ny ohatr'izay zay ny tiako indrindra tara amikialy. Ya. Efa nisy hira ve niainanao tamin'ny hiranao rehetrarehetra? Efa nisy niainako mode voix activé niainako fa ny mode voix activé tsy niainako fa ohatra hoe raha fotsiny nisy nakatsilera zao zany a de na niainako nefa tsy kobo mihitsy fa zany amin'ny kifa zao niainako zany de nisoratako. Ya. Zano lesina ankizy ny aiky zao nitotrany hoe olona mitovy am'gana somary kondrakondrana de tsisy lavan'esy fa hoe shalalalala ondrakondra fa na mifoka dingadingana tsy ho tafita Hiditra vérité tsika vérité a varina mienitra tsy fotsiny avy afaka manazava ianao. Ianao ve voay? Tsia. Ianao ve efa nampirafy? Eny. Ianao ve bogosy? Tsia. Ianao ve efa niverina tamin'ny ex-anao? Tsia. Efa nanoratra hira nasipa ve ianao? Eny. Efa navoanao daholo ve reny hiranao hiram-pitiavana ary? Tsia. Efa namorokira ho ana bandy ve ianao? Eny. Ianao ve mahatsiaro hoe malaza? Eny. Fa maninona ny hoe tsy amin'le hoe ianao ve tsy voay? Tsy voay aho fa ny fijerin'ny olona zany de teneny hoe voay a. Misy olona miteny anazy zao ohatra raha olona mahita ana eo a de misy sipa kely ohatra de le fomba firesaka loatra nefa manao misangisangy ohatra de lazain'ny olona fa hoe voay a fa za tsy voay. Ya. Tena mbola tsy miverina tamin'ny ex ve ianao? Ka aloha eritreritra tsara. Tsy mivaly le izy teo moa koa? Tena ohatrantsika tena tsy mihitsy ie tsy. Faona zany ara nahatonga anao hoe misy ohatrany hoe traitenao ohatry ny ganagana ny ankizin'ny ex-anao? Reny ange raha mihaino an'iny ankizin'ny ex iny tsika manaratsy hoe olona mitovy amin'ny gana sy ny tariny fa misy lesina ao anatin'iny hoe tsofo rano izy mba hanoratra tantara. Fiainan'ny ankabeazan'ny olona mantsy a manaratsy ny ex-any zay ny tena izy de mba ho tafapaka amin'ireny olona reny zany le zavatra de faly be izy aloha zany fa misy lesina ao anatin'iny hoe tsofo rano izy fa zaranaka afara ho tsara fia afara de ianao koa mbola tsy tara ny hanoratra tantara zay ny fandehany fa tsy hoe fanaratsina be ny heriny fa mba raha mahatsikaritra tsika am'izao a ny mozika am'izao a lasa ohatrany hoe somary any anaty sangisangy na tsik zavatra mampitsikitsiky ny voaray kokoa noho le rotorotony sy ny tariny de zay ny zavatra tsikaritra de ny anahy zany ohatrany hoe stylako manokana mihitsy ohatrandreny ndraindray misy misangy ohatra hoe mode voix activé zao ohatra za zao célibataire de gaga ny olona hoe fa ahoana ohatrany hoe misintona ny intention ny olona zany ya zay ny fandehany fa misy lesina ao anatiny hirako. Nao zany taloha mirapy e? Mirapy a. Mbola misy tadizinao? Ie.
raha tsy diso a Mba minovy loatra sy zay ve? misy azy tro ve Ie. sy azy tro alefasa Vasa. ye fefalalanandiavinyotrake fanditra andala-pamatorana satria teo otafitsirery havana fajola fefateo zay nompa lay toetsaina te androsy iny kifekorja reny voatra fandresena zao de paraktive raha tia miratra no avy de titrasy topeo tsy be kabary fa mifahendrena soto avy ny ilaina indrindra ho any tanora de mba tongava saina yaman ia fa zay rap zay zao somary misy mélodie kely ary fa nisy rapiko tena hoe tena rap be mihitsy ia Ndao atsika hiditra amin'ny deuxième partie de ndao indray aloha iova toerana atao Marco Shop tsika jerenao ny aty Tiens pas commencer Tsy ho taitra randram-bao fezaka ny olo mendrika hanampy anao amoiny sambo mba tsy ho rendrika sotasota be mandalo fikiritsika antaly malalo zavodina niary lavalava kiny fiainana miaraka amin'andry ambavilanitra kely ndray tsika tao anaty fandarana Star Van efa elaela kely ngamba tsika tsy nandray andry ambavilanitra coucou Sandy miaraba mandresy dia miaraba ny mpanaraka ny Star Van amizao rehefa zao. Vao mijery any Sandy aloha nametrahako ny anarana sy ny rehetrarehetra dia ohatra ny tovavy malefaka kely dia tonga dia apetraka tsy fantany teo ohatry ny ahoana ka ny toetranao. Malefaka kely malefaka kely fa misy fotoana rehefa manao zavatra dia somary masika arakaraka le zava-misy dia misy fotoana kizitiny ngamba ny hitambarana vehivavy rehetrarehetra dia zay. Nareo ke firy mpiray-tam-po dia efa firy Sandy? Efatra mpiray-tam-po aminahy dia farany zany. Neny fara zany. Izy amin'izay ary ny anaranao feno taona raha tianao lazaina ny zany vehivavy avelako manana safidy izy hoe ilaza na tsy ilaza ny taonany dia mbola mianatra sa efa miasa efa manambady ve sa mbola célibataire sa efa manana fofona sa misy anakefatra miandry izy ihany? Ny anarako raha manankoray sy nana sanatra Sandrina dia 20 taona dia mbola mianatra dia efa manao sipa fa mbola tsy manambady. Inona fianarana ataonao zao? Aleo ngamba ny hoanary iny. Izany hoe fianarana tsy azo taona. Eny ary. Fa tiako antaina ao anatin'izay le hoe fianarana izay manko tsy ilay fianarana fa hoe rehefa vita ve ilay fianarana ampivadiana ny asa sy ny firana sa hoe tena hoe hihira foana mihitsy ahako? Ampivadiana le fianarana sy ny asa sy ny hira satria manjary ny hira zany azo lazaina hoe fanofinofy kokoa no lasa mpanakanto ny arinany dia ampivadiana. Nanomboka oviana ianao nanapa-kevitra hoe tsy nanapa-kevitra zany nanomboka oviana ianao nafantatra hoe misy feo andeha hira sa hoe nanomboka oviana ny hoe nisy nafantatra dia ve Sandy ity tsara feo dia ndao amin'izay mihira sa hoe ahoana? Nanomboka nay hoe nanomboka mbola kely teo amin'ny 7 taona 9 taona teo dia mihirahira ao an-trano dia mamanay moa zany miteny hoe izy dadanay zany miteny hoe manana feo tromolo sy ny ohatr'izany dia niakatrakatra teo amin'ny 12 taona 14 taona teo niditra chorale dia nijanona kely noho ny efa niditra 17 taona 17 taona 18 taona teo dia après nanao cover nanao 4 page dia nanao cover dia teo nanomboka ny hira dia avy eo nisy nahatsikaritra ve sa hoe ianao niteny hoe zamba morono hira? Tamin'ny voalohany nanao cover ny hirany hoan'ny
nanao cover foana aloha za tamin'izay dia hira ray izay a nanaovako cover hiran'ny Joanne Ploutz dia izy no nahita an'iny cover nataoko iny dia nifampiresaka izay dia rehefa nandeha teny nifampiresana dia nanao hoe anao fiaraha-miasa nanao featuring dia nanomboka teo ny hoe amorony hira dia Ndray mba tantarao kely teo amin'ilay hoe namorona ny hira le hiranao voalohany ny hoanao iny. hirako voalohany iny a dia Joanne Ploutz no nanoratra anazy. Ahoana no nahitanao an'iny hira voalohany? Tonga ve dia tianao sa hoe? Ahitako anazy tamin'ny voalohany a nalefa taty amina aloha ilay izy dia to dia tiako na vao nitendreny tamin'ny gitara nalefasany ny gitara tamin'ny voalohany dia tiako be zany hoa ny parole an'ilay izy sy ny ohatr'izany dia nitohy dia hoe dia nitatsika iny nitohy any hoe ohatran'iny. Hono a rehefa mijery ny son de ohatranao manko tsotsotra kely rehefa tena ataontsika hoe ianao manko zao azo lazaina hoe ao anatin'ilay misandratra hoe tena iny ary fa tena lasa be dia io avy anao jejojejo amin'izay na amin'izao ary ohatra hoe misy événement sy ny ohatr'izany dia mijejojejo kely fa tsy hoe jejojejo be to dia hoe any fa maniny le simple somary tsotsotra ohatra izay zany tiako dia inoko angambany mety tsy hiovako sara ny ariana any fa hitazona nisan'ny hoe satrotra ohatra izao foana. Feon'iza ny feorana mpihira malagasy a vavy a tianao indrindra? Feo an'ny Dines. Hitra vérité tsika vérité valiana amin'ny enina tsy fotsiny. Efa nisy olona ve nihira ny hiranao teo akaikinao fa tsy fantany hoe enao ilay mpihira? Eny. Efa nisy hira noforon'olona ho anao ve eny? Efa nisy hira noforon'olona ho anao ve dia tsy tianao ilay izy? Tsia. Enao hoe sary-piaro? Eny. Enao hoe efa nanopa? Nanopa ohatrany ao aloha Izay opa fotsiny na opa kely na opa be na opa tonitony ohatran'ny hoe tesitra dia tsia. tsy. Efa nitomany tamina lehilahy? Tsia. Aiza! Tsy mahazo mandaigna eto a? Enao ve efa nampirafy? Tsia. Hay sady malefaka be tsia. Tsy fanaoko izany. Efa nisy hira niainana ve? Tsy voatery hiranao fa hira rehetrarehetra. Eny. Inona ohatra? Rehefa avy eo. Saondia ve mbola mandeha bus? Eny. Farany sisa manana crush ve ianao? Tsia. Ao amin'izay. Inona ilay hira niainanao? Le hira kia. Dia efa falifaly zany ilay miaraka amin'ny saondia fa ho anao niny. Sa ho anao iny ry? Ho anao. Ho anao. Ho anay sisa. Ohatrany ahoana ianao rehefa sary-piaro? Ianao mpisava telefona? Tsia. Fa maninona ary? Mahafinaritra ny hoe misava telefona io e. Mitaintaina ve misava dia sady mitaintaina be dia avy eo nefa ke tsisy ninona. Ohatrany ahoana rehefa sary-piaro? Sary-piaro. Teny fotsiny a hoe fa izy io dia madio valiteny a dia mijanona amin'izay. Ary ratsy madio? Raha tsy madio a dia manontany hoe fa ahoana dia ohatr'izao hoe fa inona zany marina aminareo ohatr'izay dia arakaraka ny valiteniny eo no ilamina le izy na tsy ilamina le izy. Ka ohatrany ahoana amin'izay zany saondia rehefa tezitra hoe? Rehefa tezitra raha ohatra hoe tena mampirafy izy ohatra Ie. dia misaraka. To dia izay vita ny amintsika.
tsisy hoe ohatrany. Misy ihany fa ohatra hoe efa maneno any andaika tamiko ohatra saotr'izao fa za fitanao miteny kely ohatra izay a za tsy hoe mandany fotoana be ahy famaly aminazy eo fa raha ohatra izy mbola mitana ny teny zay mbola miaraka ohatra saotr'izao dia misaraka. Dia avy eo anao mamorikira? Za aloha mbola ohatra tsy namorikira mihitsy fa efa mianatra mizaka mamorona amin'izao. Eny ary, izay aloha miaraka ny Sandy androany a, fa hiditra amin'ny tapany faharoa tsika mbola eo foana izy. Dia hiva toerana kely koa tsika any amin'ny café malany avy aty amin'ny Marco Shop tsika dia andeha hivanina dia hoany amin'ny café malany a sady araka hisakafo kely a dia non indray. Fatevka tsisy fany asa tanao hoe barako niaraka aminao mandraky zay ny tena hoe manaingo ny fiainako Ato amin'ny café malay indray moa misy atsika nitondrana ny Joanne sy Sandy. Zafady Joanne Blood sy Sandy. Natao moa izao fandaharana izao a anaovantsika face à face satria misy zavatra tiana ho amarinina ao anatin'ilay izy. Alefa zany ny fanontaniana. Vonona ianareo. Ianao moa zany mpamorikira ihany koa ao anatin'izany. Eny tompoko mpamorikira. Sady mpamorona ianao. Dia inavy ny ankoatran'ny hiranao dia hiran'izy avy ny efa miforononao. Be da be. Mety tsy fantatrinareo raha mitonao anketa. Ohatra hoe ny Sandy zao ohatra ny fantatrareo a, misy Panjay, Mikael Kevin sy ny zay maromaro any. Zay. Ay. Nenao ve ny famoronan-kira, ianao no misafidy azy hoe ianao amoronan-kira sa ny olona no manantona anao hoe za mba amorono hira? Misy manantona dia miteny hoe za mba amorono hira dia mitondra lohahevitra izy hoe zao atao na ohatr'izao dia asivy tantara kely ohatr'izao ohatra. Na ny Sandy manokana zao tonga dia noforoniko tsotra fotsiny a dia hitako hoe mety aminazy ilay izy a dia meko anazy. Sandy mbola ny teniny tao anaty cover ianao no hita. Inona ny antony safidianao hoe nanao cover ny hirany ianao? Za rehefa manao cover dia hira tiako aloha ny ataoko. Dia vao nahita n'iny hira iny a dia tiako ilay izy. Dia miresaka tamin'ny zokiny hoe andao atao ty cover ty dia zay. Tsisy antony manokana fa tiako fotsiny. Iza zany ny antso tamin'ny voalohany hoe avianao amoronan-kira sa hoe Sandy no teny hoe za mba amorono hira? Za no teny hoe za mba amorono hira. Dia tonga dia ilay hoanao iny no mety amin'ilay hira? Zay indrindra, ia. Tsy mimea? Za mime. Za tsy mimea. Tsy mime za io. Fanontaniana anankiray avy aty aminay mpankafy anareo izay mijery ny page sy ny rehetrarehetra miaraka ve nareo? Ie, miaraka izahay. Miaraka nareo? Iny tompoko. Oviana mariage invité ve zahay rehetrarehetra mpijery ny fandaharana? An-trano publika. An-trano publika invité? Mbola tsy fantatra izany. Mbola anaty combat izy ny fiteny. Dia tsy mbola fantatra izany. Nisy fiondresaka ihany koa dia anontanianay hoe ianao ihany koa ve namorona ny hiran-tsanta iny? Dizinanao tsy niforoniko fa izy namorona an'iny fa satria dikanao ny rahanay sy tsanta no izany namorona azy. Ia. Zay indrindra. Dia nareo sy tsanta koa efa niaraka? Aka. Mbola. Azafady fa fanontaniana rehetra tompoko. Tena azafady. Fona tompoko fa nametraka fanontaniana fotsiny. Ay tsy haiko sanao zany tsanta. Tsy haiko Dia rehetrarehetra tsy za. Izay rehetrarehetra mpanaraka fandaharana eritreritra an'izany. Ialana tsiny amin'ny fanontaniana fa reo sakafo dia aza tezitra. Sady misakafo sa tsy tezitra. Ahoana ka izany izao fiara-miasa mety ve hatreto ny fiara-miasa izany hoe couple miara-miasa dia ahoana raha sanatria misy ny fisarana enganeva tsy saraka dia manahoana ny suite ny carrière anatin'ny resaka mozika?
sakana ve Tsy sakany zany zy arakaraka zay fandaharany eo ambony ka raha misaraka ny arinany sanatria ohatra dia tsy problème zany fa mila malala-tsaina koa amin'ny fiainana dia zay ny fandehany sakana satria tsy voatery anatin'ny fiarahana foana no anaovana ny mozika fa afaka atao ivelan'ny fiarahana koa ny mozika zay. ahoana zao izy tsy voay a fantenenina aminay mihitsy zay tamin'ny fandaharana teo hoe tsy voay izy dia ahoana izy mihitra hoe misy micrush be da be Joanna je t'aime sy ny etsetra etsetra dia mamaly cœur Joanna eo ambany eo dia ahoana dia satria mpakafy dia tsy maninona izy zao sipa kely dia raha misy producteur organisateur andeha lavitra izy rery no ilaina dia ahoana rehefa masoa anazy tsy maninona ka rehefa masoa ka assuré ilay zavatra dia tsy maninona mihitsy fa zavatra mahatsara anazy zany zavatra ilainy zany ary ilain'olona ihany koa dia tsy maninona mihitsy ianao zany anisany hoe afaka maka sary miaraka aminy ve mpakafy na mola nisy publication zay tao anaty FB zao hoe afaka maka sary ve afaka manao bisou kely amin'ny takolaka ve afaka misakambina ve hatrezany limite afaka daholo fa amin'ny mampakafy anazy afaka manao zay tiany izy fa hoanao moa zany manazava an'izany hoe bisou amontraka tsy zany silifatra silifatra tampoka dia teo amotra le izy dia ahoana hatraiza koa ny ianao ny limite hoe hatreto ihany amin'ny mpakafy ohatran'ny ny incendie ihany hoe câlin raha bisou tsy maninona zany fa rehefa mihoatra tsy mety zany fa raha câlin na bisou takolaka ohatra na ohatrohatr'izany dia azo atao tsara mihitsy zany raha ohatra zao ka misy vehivavy zany mangatakira aminazy hoe amoronan'hira ataontsika hoe tena hoe à long terme dia ahoana zany sondi satria mitovitovy ihany le dia tsy dia mety ka afaka fa atao tsy metsika sondi Ah. eo nareo mamorona hira eo akaiky masoko eo tsy voatery hoe eo foana fa mifatokisana ny zava-dehibe fa roa manarakaraka an'izay nge ny famorona-kira anisan'ny asako e zay ny tena fandehany dia raha ohatra izy amehana amin'izay zavatra tokony asoa ana dia tsy lira miforonao anazy voalohany iny ve fa fikotiana mihitsy iny sa hoe parazary nataonao azy mihitsy ve iny efa niaraka izay tamin'iny zafady fa zay tsy nafantatra dia mbola nisy sira fiturinanay ary atao alohany iny hafa mihitsy ny titrany efa ok afatra ary any ao anaty mozika ina projet manaraka projet manaraka misy hira vaovao ivoaka dia ho an'ny mpanaraka ankafizo dia toany raha ohatra tianareo avatra ho an'ny mpanakihana misaotra betsaka anareo avatra ho an'ny mpanaratsy mbola hisorako be da be ihany koa ianareo tiako be mihitsy ianareo fa za tsy mety tezitra aminareo anefany dia zay toany le vita avy any ivelany ho zany ny toanantsika zay moa teneniko foana fa dia ny eto atoerana raha hitanao hoe tsara dia toano dia misaotra betsaka ho an'izay mpanaraka sy ho an'izay mbola anaraka dia mirary soa daholo ny projet manaraka avoaka amin'ny page ihany ny raha manaraka no zany ny projet manaraka ao avy eo dia manasa antsika hanaraka hatrany page foana dia afatra ho an'ny mpakafy aloha voalohany indrindra satria eo foana nareo natongana motivation ko amin'ny resaka mozika dia misaotra betsaka eo foana dia ho an'ireo izay mbola hanohana dia misaotra betsaka ihany koa dia ho an'ireo tsy mpakafy dia tiako be foana nareo na tia na tsy tia sondi koa ve dia izy tsy mpakafy zany Joanna lompoko mety hoe efa sondi koa ve dia izy tsy mpakafy mety misy ka fa tsy fantatra ohatrany hoe sarotra be zany tsotsotra kely marina ve misy fanontena anankiray ty manetikitika ana marina ve hoe tsy taitra randram-bao ianao
marina eny ary misaotra betsaka mivahiny tao anaty fandarana stage zany Joan Bloutsa sy Sandy. Ya dia tsy hay ihany koa ny tsisotra anareo a ekipa ny Star Van napetrahano a sy ny ohatr'izay satria fotoana tahaka izao a raha misy olona tsy mahalalany a vao maika manamafy vao maika mampitombo ny zavatra ohatr'izay a dia isaorana be da be a ho lasa lavitra hatrany ny fandaharana izay fa hatrany mbola kely mijery Star Van aza miteny an'izany rehefa ohatrany rehefa antitra be a tena kivy be fa isaorana be da be a dia mirary sondry iny misaotra betsaka mankasitraka amin'ny starvana dia ho lasa lavitra amin'izay atao rehetrarehetra rarsobe anareo ihany koa zahay a dia ho lasa lavitra dia aza misarasaraka izany fa tsy dia tsara loatra misara célibataire rehefa tsy fidina dia atao aminay manko vao avy ny célibataire voaingana kely dia aza misarasaraka izany fa mahafinaritra mifankatiava ihany rambo dia antsika araka sakafo atao amin'ny café malin ifetentsika kely an'izany fiarahantsika izany a za miny fa misy hoaniny teny hoe fa izy ary ireo hoan'ny sasany dia hira fantatra ireo ny hirandreo zay voana ny teny hoe fantatra ireo ny hirandreo e dia alefa kely ay ve za foana anisaky izay mihetsika Sandia tsy taitra randram-bao anao mititran'ilay izy fa tsy taitra randram-bao satria ny anazy zay foana masaka ho andaoko dia Joan Bloutsa mananira be dia be zay izy fa jereo ao voay voay activé zay tao sakafotsika ya eka iza mitarika vavaka zao a samy mivavaka mangina L'action-tsika androany ato zany hamburger ato amin'ny café malin zany hamburger tianay Sandy tianay Joan zay ray malany volonareo zay resy milelaka an'ity sady manao sexy zay resy ty sotro ty ao ary manao top vao mihinana 1 2 3 top keluar agak musyawarah. Allez pas Sandy. Aku tak tahu saya di sini. Allez pas Sandy. Mitsats. Tijuan, tidak sisakan dep. Jadi saya tahu titanti. Sisakan dep. Jadi saya tahu titanti. Oh, pakai pedang Saudi. Salam sakit pulang. Asa ty ve? Mila madio sotro. Ni charme Ça va tout le monde ça. Ah, cosa? Zay. Merci. Tsy mariny merci. Zao moa zany aho manzay nanontany hoe mandresy mengeza zao veko. Ahoana mihitsy moa tsy engezana sa ho jerijerena fotsiny zany ty zavatra ty. Mankasitraka be dia be ilay izy tsy mety mampalava fa raha hoe afaka misafidy hoe mampalava ny sakafo sa makaty dia safidy any hoe ny lava. Dia mankasitraka be dia be marque shop nandray amin'ny fandarana, mankasitraka ihany koa ny café malin. Ato misy an'ity hamburger 3 couleurs ty. Vert, rouge, neutre angamba ny anarany ty. Et ty salade. Mankasitraka ihany koa main de fe
makasitraka ihany koa ankety mirana akasitrahana ihany koa ny ekipa Stavana zay tena farak'izay raha misy mifamatorana dia zareo no tena tompo mifamatorana ato anatin'ity asy ity. Makasitraka nareo rehetrarehetra mpanaraka fandaharana atao amin'ny Jumina, makasitraka ny mpanaraka Ampedy ihany koa isaky ny lahady isaky ny lakamisy ary isaky ny zoma. Zay fa makasitraka be dia be, bisous be daholo. Tofoka be onisy fa mandra-piona miatra foana na fahavaratra lohataona nefa tsy kobo mihitsy fa zany mikifa mba tsy anenina am'izany ianao ny ampiso za tsy verina fa aza manay misaotra anao nampiakatra ny angam-panay tandremo fifitiavany